Djibat Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Mihamazovana indray ny fampiasana sy faniriana ireo mpiasam-panjakana noho ny fomba rehetra ampandanina ny kandida volomboasary amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Maro ireo efa nahazo fandrahonana famindra-toerana sy ny maro hafa amin'izao fotoana. Eo anatrehan'izany, mangina ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Tsara enisam-peo ihany koa ny firaisamonim-pirenena manoloana ireo endrika fantika an-dalàna amin'izao fiotoana mialohan'ny fifidianana izao. Mihamafatra ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny tsy fisitrahana rano fisotro madio eto Madagasikara. Ho an'ny teto Antananarivo, niroso tamin'ny fidinana an-dalambe ireo mponina tetsy Ambotsiro Omaly noho ny tsy fahazoana rano ara-dalàna avy amin'ny Jirama efa ho fito volana izao. Ankilany, mampanahy ny fanapa-kevitry ny fanjakana amin'ny fanafarana teratany vahiny amany olan'ny Jirama raha ny faneho-kevitry ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Ny malagasy izay manana teknisianina sy manam-pahaizana maro. Hoentitra ny fanarahamasin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy izao ary tsy hanaiky hatramin'ny farany ny endrika alabaty ny kolektifan'ny malagasy hoy ny kandidat ny kolektifan'ny malagasy ao amin'ny distrika Navaradrano, Andriananarivelo Adzo sy Ratavila Andry. Izy ireo izay niona tamin'ny vahoaka ny Sabotsy Namehana sy Lazaina tao amin'ny komina Nosy Avaratra Androany. Tsy maintsy arovana hoy izy ireo ny vato narotsaky ny tsirairay ary adidin'ny olom-pirenena ny mijoro miaro izany. Tsy manaiky ny fametrahana ny sefokotany vaovao izay notendrena avy eo anivon'ny prefekturana Antsirabe ireo fokon'olona ao amin'ny fokotany Antanambao Antsirabe Avaratra io marianio. Nisy ny savorovory teny an-toerana manoloana ny propokotany izay mitaky ny fialan'ity sefokotany vaovao izay notendrena ity ary mitaky fividianana mangarahara ireo fokon'olona. Amin'ny maresaka avy any ivelany, nolavy Etats-Unis tamin'ny alalan'ny fampiasana ny droit de veto na ny vato tsy azo ivalozana ny fifidianana amin'ny fampidirana feno ny Palestina ao anatin'ny vondry ny firenena mikambana. Fihetsika izay nahazo fankasitrahana avy amin'ny fitondrana Israeliana. Ny antsipirindreo. Angafaliana trano tompoko lasy tomboa amin'izy diana ny tokantrano amin'izao an'izao indray tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao atena ny arahaba momba piraritso ary manasanao ampananjana anjony fampahalalam-baovao. Mihamazovana indray ny fampiasana sy faniriana ireo mpiasam-panjakana noho ny fomba rehetra ampandaniana ny kandida volomboasary amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Maro ireo efa nahazo fandrahonana famindra-toerana sy ny maro hafa amin'izao fotoana. Eo anatrehan'izany, manginina ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tsy andrenesam-peo ihany koa ny firaisamonim-pirenena manoloana ireo endrika fantika an-dalàna amin'izao fotoana mialohan'ny fifidianana izao. Matoa an-dahatsoratra olona saina. Samy manao izay ho afany ireo kandida solombavam-bahoaka amin'izao, mampahafantatra ny tenany sy ireo prailista aminy fa ihany koa ireo hoentiny sy ny asa ho ataony rehefa tonga any amin'ny lapan'ny antenimera-pirenena Tsimbazaza. Mandeha ny fitetezana fokotany sy komuna mandrafitra ny distrika ho an'ny kandida anatin'izao fotoana ny pré-campagne izao fa manao izay ho afany ihany koa ny fanjakana. Raha ny tatitra voaray, mihamafy ny tsindry mahazo ireo mpiasam-panjakana isan'ambaratonga ny amin'izao fotoana ho fampandaniana ireo kandida volomboasary. Mandeha ny tsindry fa arahana fanapa-kevitra avy hatrany ihany koa ho an'ireo mpiasam-panjakana tsy manaiky izay baiky politika izay. Mpiasam-panjakana izay efa maro no tonga saina fa izany fomba fanao izany no efa namotika ny firenena hatramin'izay. Ao ireo masamijoro mametraka ny tena no mpiasam-bahoaka ka izay hanomponany vahoaka ihany no atao fa tsy izay teny midina samihafa ho ana tombontsoa manokana, tombontsoa n'olombitsy. Ao ny fa mbola misy ihany koa ireo entin'ny tahotra ka manatanteraka ihany, sao voaroka, sao afindra toerana, sao tapaka karama sy ny maro hafa ka miaritra sy manatanteraka izay baiky politika na tsy resy lahatra sy mahatsapa aza fa tsy mety ny ataony. Isan'ny naharenesana fitarainana ny amin'ny faritra Amorony Mania ny amin'ny tsy maintsy hanoana ireo mpiasam-panjakana rehetra misehatra amin'ny fanabeazana ny kandida volomboasary manomboka amin'ny tompona andraikitra ny anivon'ny faritra hatramin'ireo mpampianatra eny fotony. Tsy ao amin'ity faritra ity ihany no ahitana tranga toy izany fa saika faritra rehetra manerana ny nosy na misehatra ny fanabeazana io na misehatra ny fahasalamana sy ireo sampandraram-panjakana isan-tokony.
fomba fanao politika efa nilaozany toetrandro, fomba fanao izay hitarafana fa tsy mahatoky tena ireo kandida volomboasary ka io mampiasa ny fahefa-panjakana io. Fa ngaty tsy mafy be ka nahavitany premier tour de vita ho ny fanontaniany mpanara-baovao. Efa minisitra olona ambony zao ny lohalista amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka, mbola tsy mahatoky tena ihany fa miroso amin'ny fandikan-dalàna. Izao aloha ny mpiasa-panjakana no ampiasaina sy anaovana tsindry, fa raha izao zava-misy izao inona ihany koa fa ho avy raha tsy efa mandeha ny fampiasana ireo fitaovam-panjakana isamihafa entina anaovana fampelezan-kevitra. Eo anatrehan'izany rehetra izany tonga amin'ny faneho-kevitra tamin'ny tambazotra tserasera indray ny raharaha. Manana HCC isika fa tsy manana mpampiatra lalàna, manana fitsarana avy momba ny lampandrinana isika fa atao miasa ho an'ny tombontsoa ny mpitondra. Fandikan-dalàna etsy, fandikan-dalàna eroa fa atao mangina ihany koa ireo firaisamonim-pirenena. Fanginana izay atao hafahafa ho an'ny mpanara-baovao. Kivy tamin'ny osika sy ny alabata ohatr'izay ve izy ireo, sa mangina noho ny antony hafa. Ny rarina miasa mangina ka ivoaka mikery isina fifidianana madio sy mangarahara amin'ity fifidianana manakaiky vahoaka ity. Fa miamaviatrany ny fahatapahany herinaratra sy ny tsy fisitrahana rano fisotro madio eto Madagasikara ho an'ny eto Antananarivo. Niroso tamin'ny fiavidinana an-dalambe ireo mponina tetsy Amboditsiry omaly noho ny tsy fahazoana rano ara-dalàna avy amin'ny jirama efa 7 volana izao. Ankilany mampanahy ny fanapakevitry ny fanjakana amin'ny fanafarana teratany vahiny maneola ny jirama raha ny faneho-kevitry ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa izay manana teknisiana Madagasikara izay manana teknisiana sy manam-pahaizana maro. Efa tamin'ny alarobia lasa teo, ireto bidon etsy amin'ny pampin-drano Amboditsiry ireto no nilahatra 5 tsy nisy rano hatramin'ny androany raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana. Voatery mampiasa rano avy amin'ny vovo araka izany izy ireo izay mbola mampanahy ho an'ny fahasalamana. Fa ihany koa tsy maharaka. Ireto mponina etsy Amboditsiry izay efa nanao fidinana an-dalambe omaly arivo ho fanehoana ny fahatezerana manoloana ny fahatapahan'ny rano efa mambolana maro, ny lanja sorabavety ho fanarina manoloana ny zava-misy any an-toerana. Rano masaina saina sotrolo anaty bondolo amana ana hoe laza fanjakana hoe hiaro madinika aiza madinika voaro rano bidon 5 000 francs fa mahatonga fanjakana mandray esa avy aty aminay miany fahazotony vahoaka ary zao andro fifidianana zao aza fifidianana mamaky fanotsoan'ny vahoaka mba jerena satria zao izahay rano fidin'ny président anisany nga Amboditsiry mbola fakatra ny andro rajoelona teo amin'ny taona nefa zao natao anay amena marena vao mahazo rano amin'io tapaikeny azy mbola raha hibatany izany ianao mbola saiko pila vatany katrao an-trano aiza raha hitana zany efa ny tena nefa samanna rano aloha madony voaray vao isan'olona ny azy zanaty nefa raha amin'ny enina marena milahatra mba hiverenana rano ara-dalàna nateo aza ny fitokonana omaly alina iny tsy mbola tonga hatrany ny rano avy amin'ny jirama ho amin'ny androany. Vokany mahalany hatramin'ny 2 alina ariary ireo olona manana pompo manokana ao an-trano anaovana tsipaipaika angalana rano any amin'ny fokotany hafa. Lany fotoana fa ihany koa tsy maintsy manofa fiara miampy ny solika. Iamafy hoy ireo mponina ny fidinana an-dalambe raha toka tsy misy ny vahaolana avy amin'ny fanjakana.
Amin'izao aloha zany ny rano vao mainka ary ny mafy le tsy fisian'ny rano taorinan'iny za vao mainka metsisy vao mainka tsisy amin'izao zao any ambany ao zao tamin'ny maro zao nandalo tany mbola nisy rano nandeha hoe pompy anankiroa mandeha amin'le fontaine ohatr' zao fa androany nandalo tany fa le anankiray ary rehefa manomboka lasa tsisy efa ela fa teo 7 volana teo zany tena tsy misy tsony tsy mandeha tsony ny rano any tokantrano indrindra moa zany ohatran'ny anay zao misy fotoana makany anansany mitondra automobile dia manao cotisation amin'ny resaka gasoil lasa malany tamin'ny voaloha aloha zany tena tsy nahita solution dia tsy maintsy malany any amin'ny 2 alina dia vidin'ny ranonao nefany ao anatin'ray andro ianao zany mampiasa 4 bidon farafahakeliny dia 700 ny bidon ray zany raha tonga ao an-trano dia eritrereto efa vidy vary 1 kilo zany vao mitovy amin'ny vidin'ny vary hohanina ao an-trano zany vidin'ny rano ankilany fanapahakevitra tsy ampiheverina trano ny vahaolana raisin'ny fitondrana ankehitriny raha ireo faneho-kevitra samihafa ho an'ny mpiaron-jomom-panjifa tsy ny fametrahana teratany vahiny intantana anjirama no amany olana vao maika izany ampitombo ny fandaniana ny volam-bahoaka raha ny fanazavana tsy maintsy vahiny indray zany no hitantana ny jirama tale général zany na fahitana an'io fahitantsika an'io manana traikefa zany hoe raha ny fahafantarana zany dia hoe manana traikefa izy nanarina ny osehitry ny angovo io tany Rwanda to tsy tena Rwanda izy io raha fijery azy fa vahiny manampaizana mihitsy zay nanarina an'izay to Rwanda dia tonga eto amintsika zany izy hoe ho avy eto amin'ny volana May io ahafahana manarina eo moa zany fantainapetraka foana hoe dia tena tsy misy malagasy mihitsy hoe zany mahavita raha fijerena filompiana dia ohatrany hoe kivy izy amin'ilay malagasy zany na amin'ny mitantana hatramin'izay hoe tsy mahavita daholy tsy izy moa ny ianao azy zany fa dia hoe izy mijery ny olona izy koa ohatra ny misy toromarika avy any amin'ny banque iratsy-pirenena zany raha fahitana azy hoe mila mijery olona manam-pahaizana afaka tena mahavita an'izay asa zay dia io zany le izy io fahitantsika azy zany io zany zavatra mitranga zany dia hoe mijerytsika mitazantsika hoe amany olana tokoa ve mazava ho azy reny tsy maintsy mikarama be reny fa ny fipetrao raisiny ve tena amonjy anampy tokotra n'le mpanjifa malagasy satria mpanjifa amin'ny resaka aminareo reto ny mpanjifa mitaraina matahotra ny mpanjifa hoe mbola hiakatra indray ny vidin'io jiro sarana io satria raha vavaina ohatrany hoe mitantana dia tsisy mialatsiny amin'ilay fitenany frantsay hoe tsisy sentiment io tsisy état d'âme io fa tena tonga dia hoe zay engany mba tsy tonga amin'izay tsy vao izao no milaza fa hanafatra olona avy any ivelany ny fanjakana amin'ny famahana ny olany jirama efa nisy ihany koa rahatsahivina ny expert manager en redressement izay tapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny volana Jona 2024 saingy izao tsy nahitamba-olana izao ary tsy nisy toyiny ihany koa ny olana amin'ny fahatapahan'ny jiro sy ny rano izay efa mampikaikaika ireo tokantrano maro tsy izy ireo ihany hatramin'ny vondron'ny orinasa lehibe toa ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar izay efa nanamafy ny tokony anatsarana aingana ny sehatry ny angovo eto Madagasikara. Fa lavan'ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fitrandrahana renakibon'ny tany tanteraka ny fisitrahany eo anivon'ny fahatsiarana malagasy ny ampahanibetsaka amin'ny DTS na ireo droits de taxes spéciaux momba ny fitrandrahana sy vokatra renakibon'ny tany ny karazan-kitra sy aba toy itony izay tokony ampandroso ny toerana misy ny fitrandrahana ary anatsara ny fikarohana momba ny renakibon'ny tany. Ivy Richard. Anatin'ny fiomanana amin'ny famoahana ny didy fampiarana ny lalàna amin'ny feny renakibon'ny tany vaovao mitony fanairana ataon'ny firaisamonim-pirenena mahakasika ireo teboka iverin'izy ireo ho mampanahy anatin'izay amin'izao fotoana izao isan'izany ny resaka droits et taxes spéciaux na ireo karazan-ketra sy aba izay tsy pahan'ny firaisamonim-pirenena toy ny OSCE ny fisitrahany faditserana na ampahany betsaka anatin'izay. Mieritreritra zany ny ao amin'ny faditserana raha le volavola tao ny faditseranana malagasy mbola hieritreritra raha azo an'io 3% tena laviny mariny rano fa tsy mety kosa ny any amin'ny administration douanière efa mahazo izay sahaza azy izy fa ahoana ny mbola hieritriretiny fa aka 3% amin'le 3% indray ny faditserana zay tena tsy rariny kosa aoka le mba tena
le ao anatin'le ministère ny ONE reny tokony mba hisitraka an'le 3% de défense zany hoe mazava ho azy moa zany fa budget général hisitraka fa re andry le ministère ankoatran'izay koa tokony hisitraka fa tsy any amin'ny administration douanière. Raha misy ny fahavononana mpivoatra ny fitrandrahana ny sehatry ny arena kibontany ary isitrahany vahoaka eny fotony tombontsoa avy amin'izay ihany koa mila rindra ny fitsinjarana ny aba sehatra avy amin'ny fitrandrahana sy ny vokatra arena kibontany. Isan'ny tokony hojerena ho ny firaisamom-pirenena ny anokanana vola bebe kokoa ho an'ny sehatry ny fikarohany. Le 5% io zany misy an'le 3% miakatra ty amin'ny fanjakana foibe. Raha le voasoratra ao anatin'ny lalàna zany dia hoe au profit an'ny budget général ka tokony mba hisitraka an'io zany ny ministère ny arenan-kibontany ohatra fanaovana n'ireo recrutement ho an'ny reo technician ny géologue ny minier ahafahan'ireo zany manara-maso eny fotony ny ireo fitrandrahana satria tsy ampy ny fisian'ireny eny fotony kandran'iray lasa gaboraraka le fitrandrahana indrindra amin'ny sehatra fikarohana tena tokony mba halefahany zany ny ataontsika hoe misimisy amin'ny volo izay zany manao mihitsy hoe farafakeliny 20% amin'le 3% io zany tokony makany amin'ny fikarohana mba hahafahantsika tena hoe mahafantatra tsara ny ao ambanin'ny tanintsika mba tonga ny mpampiasa vola dia mba tsy mba itsika no ifehy fa tsy ny vahiny ny tonga eto ny hafantatra ny ao ambanin'ny tanintsika fa itsika mihitsy no hafantatra amin'ny alalan'izay fikarohana zay. Raha ho an'ity firaisamom-pirenena ity manokana zava-dehibe ny mahakasika ny fitsinjarana io vola io ka antonim-bola nanairana izy ireo ny andinian'izany mialohan'ny famoahana ny didy fampiarana ny lalàna amin'ny feny arena kibontany vaovao. Mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka dia hoentitra ny fanaraha-maso ny fifidianana solombavambahoaka ho avy amin'ny raha tsy anakatra amin'ny farany ny endrika alabato ny kolektifan'ny malagasy ho ny kandida ny kolektifan'ny malagasy ao amin'ny distrikana Avaradrano ajo Andriana Naravelo sy Andry Ratavila. Izy ireo izay anehoana tamin'ny vahoaka ny sabotsina mena sy lazaina atao amin'ny commune Anosy Avaratra Androany. Tsy maintsy arovana ho izy ireo ny vato narotsaky ny tsirairay ary adidin'ny olom-pirenena ny mijoro miaro izay. Tany an-toerana ny Daniela Minorso. Asa fatsikabary ny any Solemana Mahmoud, kandida solombavambahoaka avy amin'ny kolektifa ny Malagasy ao amin'ny distrikana Ambanja. Namaly ny fanasan'ireo fikambanam-behivavy nanamboatra lalana teto amin'ny commune ambanivohitra Antsahabe distrikana Ambanja. Fotoana ihany koa nanentana ny vahoaka ny amin'ny tokony andraisana andraikitra tsy ho mpitazana fa ho tompon'ny raharaha eto amin'ny firenena. Ambanja izay isan'ny distrika mifototra amin'ny fambolena volo-fanondrana toy ny kafe, jirofo, kakao fa indrindra ny lavanilina. Ireo sehatra ireo izay tsy nitsatra ny totongana vokatry ny paikady sinaomba natao ny fitondrana ankehitriny. Tsy nisy niady ho an'ny tombontsoana Ambanja na ireo olom-boafidy na ireo olom-boatendry antony mahatonga ity distrika ity mihemotra tahaka izao. Lavanetsika zatra 1 million kilo lavany Ambanja nanjary aminareo tasa arivo dimanjato asa 2 arivo regny. Tsy zay baka olo mamoty fiainana atsika. Tsy lavaneny jojo fa fanjakana mitondra atsika io mamoty fiainana atsika fitiavan-tegnandreo. Manjary lombokomagna atsika vonendreo vanjaly taty lavane iagnatsika tsabo atsika ty reo manjary fagnarivo satria lafo loatra zao andafy agny. Zay olo ilatsika magnatony fanjakana mamporonareo io mialanareo vahoaka izy koa rajoely la vie ou la mort fa za zigny naviane zany tsy asitrikonareo za tsaky tsy agnano fa joma losy tineny farany mandatsika dossier joma zavony latsaka satria ino nampitsangana za voalohany tsisy olo ilatsaka koa tsika antadara raiky. Solombavao amin'ny asa mahasolombavam-bahoaka ity kandida ny kolektifan'ny Malagasy ity fa efa nisolovavan'ny vahoaka n'Ambanja nanoloana ny fahefanam-panatanteraka teny amin'ny antenimera-pirenena.
rehefa ny ato tamin'izay asa izay nandritra ny taona maro izao fondra ny andray andraikitra izao indray anavotana ny distrika Anambanja ao anatin'ny bilitatokana laharana faharoa ny an'ny kandidany kolektifany malagasy Soleimana Mahmoud ao amin'ny distrika Anambanja. Collectif tany Manory narahantsika teo iny fa iverenantsika ny mikasika ny fiona ny collectif ny malagasy teny Avaradrano rehefa vonona ny feo sy ny sary fa anoizantsika ny fampahalalam-baovao aloha dia mbola lavitrezaka ho an'i Madagasikara amin'ny fanatratrarana ny tanjona amin'ny fampandrosoana lovain-jafy. Tsy mazava fa ny paikady ny fanjakana ho fanatratrarana izay ODD izay sy anarenana ny firenena raha ny fanio-kevitry ny fiarahamonim-pirenena Roy Androany. Profon'izany mbola ny sivy faingo efatra isanjato ny tanjona napetraka no tratra raha ny tatitra farany avy amin'ny PNUD na ny sapan-drarany firenena mikambana misahana ny fampandrosoana. Mbola ny sivy faingo efatra isanjato ny tanjona napetraky ny mpitondra fanjakana amin'ny fanatratrarana ny tanjona amin'ny fampandrosoana lovain-jafy na ny ODD amin'ny taona 2024 amin'izao fotoana izao ny tratra araky ny tatitry ny PNUD na ny sapan-drarany firenena mikambana misahana ny fampandrosoana. Ny 450 isanjaton'ireo asa nataony tsy nahita mpiovana sy fiatsarana tao anatin'izay taona maro izay raha niba hatrany amin'ny 430 isanjato ho an'ny sehatrafa. Maro ireo teboka mila tsaraina sy jeren'ny fanjakana manokana raha tiana ny ametraka izany fampandrosoana ny lovain-jafy izany hoy ny mpitondra teny ny PNUD nandritra ny fanolorana ny tetikasa vitrana teny Ambodivona omaly. Nanamafy ankilany teo anivo ny firaisamonim-pirenena roy fa ho satra ny ampandroso ny firenena raha toa ka mbola marefatra ny paikandrom-panjakana eo amin'izay fampandrosoana lovain-jafy izay. Hita sy tsapa aloha zany hoe somary mbola marefo hoe ireo rafa mpanjakana izay miasa. Zany eo anatin'izany mila mafisina aloha zany ny fandraisana andraikitra ny fotony amin'ny rafa mpanjakana misy rehetrarehetra na amin'ny tematika iny na tematika iny ao fahasalamana ao ny fanabeazana sy ny etsetra sy ny etsetra. Zany hoe ireo moa zany no tena hita hoe fototra tena hita hoe marefo de marefo dia ao zany ny ilana hoe zay le hoe institution efficace moa filazanay anazy. Zany hoe hita fa mbola marefo ireo rafi-mpanjakana misy ny fotony ndre zany mila mafisina mafy dia mafy ahafahan'ny olo-pirenena misitraka ilay hoe service public efficace adéquat zany ahafahany zany tena hoe misitraka ilay zo zany. Ilaina araka izany ny fiaraha-metan'ny fanjakana sy ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny fampandrosoana mikasika izay fanatratrarana ny tanjona amin'ny fampandrosoana lovain-jafy izay. Izy zany aloha dia processus zany hoe processus le izy zany hoe tsy mbola tratra zao dia zao mbola misy an'ilay hoe enitaona moa zany 2024 tsika zao 2023 le izy no refesina hoe aiza ho aiza dia ao anatin'izay le processus zay zany mampatonga ny firaisamonim-pirenena hoe mila miara-mientana tsika hoe inona no ahafahantsika amina firaisamonim-pirenenantsika mandray andraikitra zany manao ilay suivi an'ilay ODD. Dia izay zany hoe mbola somary lavitrezaka le izy fa zay ny hoe mila tsaraina foana zany ilay fomba fiasa ahafahan'ny olo-pirenena isitraka ireo ataontsika hoe zo sy service public izay tokony hositrany. Dia ivony isan'ireo firenena 370 nametraka fanamby ny amin'ny anatanteraka ny diarin'ny fandrosoana sy anatratra ny tanjon'ny fampandrosoana lovain-jafy amin'ny taona 2024 i Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny famongorana ny fahantrana, ny fanatsarana ny fandriampahalemana sy ny fampandrosoana amin'ny lafiny ekonomika. Tranga izay anairan'ireo firaisamonim-pirenena ny mpitondra fanjakana mba hametraka paikady mazava fa tsy onona eo amin'ny kabary ambony latabatra fotsiny ihany. Taorian'ity tatitra sy fanairany teo anivon'ny PNUD ity izay nilaza fa lavitra ny ezaka satria amin'izao enitaona mialohan'ny fataperany ODD 2024 izao mbola vao ny 5,4 isanjato ihany no tratran'ny Madagasikara. Miandry indray ny mpanara-baovao ny amin'izay ho fepetra raisin'ny fitondrana Rajoelina manoloan'izao endrika fanakianana izao. Tsikaritra tatoato fa izay manakiana maneho sy milaza fa tsy misy fandrosoana eto Madagasikara dia nandraisan'izao fitondrana izao fepetra raha tsy ilaza fa tsy ireo lehibe ny andrim-panjakana roa ary farany teo ny maso voan'ny vondrona Eropeanina.
candidat solombavambahoaka ho an'ny ny Ambanja i Souleymana Mahmoud no narahantsika tao anatin'ny fanadihadiana teo izay nilaza fa mila olona sahy solovava azy ny distrikana Ambanja manoloana ny fahampitehana ireo volofanondrana tao anatin'ny 5 taona izay araka nambarany ity candidat solombavambahoaka ity hatrany tsy azo avela amin'izao ny fitotongana ny vidin'ny lavanila ho izy ka anerana ny vahoaka amin'ny distrikana Ambanja andray andraikitra amin'ity fifidianana manakaiky vahoaka ity fa efa vona ny feo sy ny sary mahakasika ny collectif ny malagasy teny Avaradrano dia hoentitra ny fanaraha-maso ny fifidianana solombavambahoaka ho avy io ary tsy anaiky hatramin'ny farany ny endrika ny alabato ny collectif ny malagasy ho ny candidat collectif ny malagasy ao amin'ny distrikana Avaradrano ajo Andriany Anarivelo sy Andry Ratavilar izy ireo izay niona tamin'ny vahoaka ny sabotsy namehana sy lazaina atao amin'ny commune Anosy Avaratra Androany tsy maintsy arovana ho izy ireo ny vato arotsaky ny tsirairay ary adidin'ny olom-pirenena no mijoro miaro izany. Eto Avaratrano tsy mijanona teatsika tsy mijanona teaka tsy mijanona teaka tokolasy lokoavy raha tsy efa mahazo ny toerana izy ireo. Dingana goavana fa namitondra fanovana eto amin'ny firenena io fifidianana solombavambahoaka izay ho tanterana ny 20 Mey ho avy izao io antony tokony hijoroany olom-pirenena tsirairay avy hiaro ny safidiny ho ny candidat ny collectif ny malagasy eo amin'ny distrikana Avaradrano Andriana Anarivelo azo ny tenan'izay nanamafy fa hoentitra amin'ny fanaraha-maso ity zotra mpifidianana ity raha nitafa tamin'ny 20 sabotsy namehana androany. Ny antenimera-pirenena irery any ho afaka mampitsahatra sy manara-maso izany asan'ny gouvernemanta sy manatanteraka izany. Dikany ny olona ho alefa amin'ny antenimera-pirenena zany dia olona sahy joro sahy ady ny tombotsoa besoma fa tsy ananganangana fahatany fotsiny an-tanany dia manaiky ny zavatra misy rehetrarehetra ao fa raha vo avelantsika amin'izay io dia mazava ho azy tsisy fanovany eto ary tsy afaka iovy le olon'ireo ary tsy afaka manovotsika rehetrarehetra. Tsy maintsy arovantsika ny vatotsika tsy maintsy miantso rehetrarehetra datsaba ary arovantsika faran'izay zokony manomboka amin'ny valo maraina mandrapivoakany amin'ny 9 ariva na amin'ny 7 ariva nametra-panontaniana ianareo hoe ny aty président ny aty monsieur le député efa voarona io emesana io fa hoana rehefa aveo anaire rehefa aveo atsika rehefa aveo fa raha ty Avaradrano kosa no misehoseho mangala vato sy mikitiky vato na nodikodina vato dia mifankahita eo tsika dia efa miteny azay zay lazaina hoe tsy misy fampitahoatra zany fa ao anatin'ny fahalalana ary adiditsika no mijoro adiditsika miaro amin'izany ray volana no angatahana amintsika afahantsika manova zavatra eto amin'ny firenena dia mangataka tanandroa fa tena ifanomentanana maritsy eritreritra sy safidy tsara iza tena afaka ierana afaka iaro afaka ijoro anovany ty firenena ty miaraka. Isan'ny mahatonga ny firenena hikrosofahana tahaka izao ny fomba fitantanana ny firenena, ny tsy fanajana ny lalàna velona izay ataon'ireo rafitra isan-tokony, ny tsy fangariarany ny fitantanana ny volam-panjakana, fa ihany koa ny fomba fandrafetana ihany koa ny lalàna. Tranga izay ilana solombavambahoaka mahasamteny sy mijoro eny anivony antenimera-pirenena, ahafana mamerina ny Madagasikara mahatanitandalana azy sy hitondrana fanovana ho an'ny hoavy ny isan-tokantrano. Rehefa lanina amin'ny tokony ho izy ny vola ny bahoaka dia mikorotana ohatr'izao ny firenena mimahantra ny firenena. Vola tokony andoavana écolage lasa consomme, vola tokony andoavana fanafody lasa botakely, vola tokony nefa ny nasosa tsy nasolo izy naso vetivety teo fotsiny toisa aloha fa tsy naso naharitra tsisy manakana ny olona fa afaka misotro amin'izany ane raha ohatra hoe efa milamina daholo ny ao tokantrano fa raha tsy milamina ny ao tokantrano iny moa nanaovana rendrarendra an'izany fa ny mahasoa aloha vao mahafinaritra ny le mba mananonanina kely reny indray
alao aloha mba fitaina daholo le mahasoa tokantrano dia ohatr'izay fitantanana raharaham-pirenena dia izay ny ilana solombavam-bahoaka hijery an'izany hoe sao dia mahafinaritra n'le mpamoaka vola fotsiny nataony a fa tsy le mahasoa atsika menakavy ato tokantrano Madagasikara ka raha vela fotsiny amin'izay a dia mazava ho azy a raha tsy mitrerony raneny amin'iny a raha consomme ray izy trory anatin'ny ray volana matratra consomme firy rehefa afaka roa volana to tsy niteniteny izy teo voaloha no ampitomboky telo ndray dia ampitomboky efatra ampitomboky dimy a farany lasa consomme daholo ny sosa ny vola rehetra ao tokantrano fa tsy mandeha amin'le filany ny tokantrano tsy gaga avy zay a fitantanana raharaham-pirenena ary zay ny edivana mila solombavam-bahoaka samy teny zany hoe tsy izy io ampiasao amin'ny tokony ho izy io vola io aza atao fahatany ohatr' zao a nisy androany fionan'ny vahoaka tao amin'ny komuna Sabotsynamehana sy Lazaina tamin'ireo kandidany kolektifa ny Malagasy Avaradrano nahitana ny Andriany Anarveloazo sy Ratavlahandry ary ireo prailista aminy. Ireo olom-pirenena izay manaraka akaiky ny raharaham-pirenena ary sarotiny amin'ny safidiny araka ny fanehoan-kevitra izy ireo nanoloana ireto kandida ireto. Iza ozy manana zanaka afaka baka dia mba miteny an'izao mba afaka baka zao mba miasa le zanako zany tsy asahirana dia nga zany enony fa nona manamanina mitovitovy anazy nalaina dia ino miasa dia za tabela mandraka zao tsika miteny zao ko ia manao hoe za zany ohatra miaka tena mba manantenanareo a zany e zay ny tena marina kosa aloha tena sahirana kosa aloha le Malagasy amin'izao tena marina tena marina za tena miteny anareo zany fa ty be tabe zavatra nampanantenaina nefa tsisy tanteraka korona kely any. Itony fitetezana ireo komuna mandrafitra ny distrika Avaradrano iarahana amin'ny kandida azo Andriany Anarvelo sy ireo prailista aminy. Ny kandida ny kolektifa ny Malagasy eto Avaradrano izay larana faharoa anatin'ny bileta tokana araka ny fisarina no tanterahana teny amin'ny OVEC. Ho an'ny Rampitso, izy ny fionana amin'ny vahoaka ny talata volonondry sy ny ao Ambotrabiby. Ny savorivory mahakasika ny tsena ensy Ambodiny Sotro sy Analakely. Ny savorivory ihany koa tany Antsirabe mahakasika ny fany indrindra ny sefoky tany vaovao. Anisan'ireo vaovao misongadina mbola hoentina aminao ao anatin'ny tapany faharoa aorianany ireto dokam-barotra fohy ireto. Paska sambatra miaraka amin'ny Zarakado ararotiny fihenam-bidy amin'ny iFill Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isarifena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 3 aprily ihany hitanao any amin'ny Telma akaiky anao. Avy ny fifidianana solombavam-bahoaka iana olo-pirenena voasoratra anarana anaty lisam-pifidianana no hifidy izay député isoltenan'ny Malagasy any amin'ny anteny mera-pirenena. Miasan'ny solombavam-bahoaka ve? Miady ho an'ny tombotsoan'ny Malagasy amin'ny alalan'ny fandaniana lalàna. Manara-maso ny asan'ny gouvernement sy ny fitantanana ny volam-panjakana. Fanteny tsara noho izany izay hofidiana mba tsy haninina. Olom-pantatry ny fiarahamonina ary mahafantatra ny fiarahamonina sy ny tontolo iveloman'ny olo-pirenena. Olona nianatra na sy mahay ny antom-piasain'ny anteny mera-pirenena sy ny fiatraikany lalàna hofidiana na ho lavina. Olona vonona nohitra ny kolikoly na amin'ny fandaniana lalàna na amin'ny fanomezana ohatra tsara amin'ny asany manitsy fitondran-tena ary tsy mampitafianatra ny anteny mera sy ny repoblika. Ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka 420 ndao hanao safidy malina mari-potitra ary voasaina tsara.
taverina somatsara tanatin'ny tapan'ny faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba ary manasana ohatrany anaraka araka ny efanatsidika teo dia ahina ny fisian'ny fanotokodiana-mbola indray ho anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo manoloana ny fiemora ny mpitantana amin'ny fampiasana ny digitalisation tika indray no ampiasaina ho ny PDS sy ny mpiara-miasa aminy etsakinany mpivarotra maro no efa nisitraka ilay digitalisation mianao anatin'ny tebiteby tanteraka araka izany ireo mpivarotra amin'ny faritra maro eto Antananarivo vokatry ny antso-jay sy ny raha-matahora ary ny kolikoly eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra raha ny fitarenan'ireo mpivarotra teny an-toerana ny Larina Efson. Kolikoly tsy faiza mitantana antso-jay ary fanaovana raha-matahora no mahazo ireo mpivarotra amin'ny faritra maro eto Antananarivo amin'izao. Tao anatin'ny rovolana izay niara-ny fandrahorana ireo mpivarotra maro toy ny teny isotry araka ny hanambaran'izy ireo androany. Antony misy andian'olona manapatra fahefana sy milaza fa mahafatatr'olona eo anivon'ny commune Antananarivo ka manao izay tiany. Efa 20 taona nivarotana teo izy ireo ary manana taratasy ara-dalàna. Ankehitriny, manjaka ny sotasota sy fikasihan-tanana ataon'ireo olona sasany milaza fa manana fahefana eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo. Ny antso-jay nefa zay no nataon'olo tokana zay milaza fa hoe mahavidy ny trottoir ny commune. Eto zay dia mangataka antso avo amin'ny commune mba hijeran'ny zao zava-misy izao. Matoa zay mivarotra eto dia ara-dalàna angamba ny varotana eto. Dia manana carte zay manana carnet mampivarotra anay ary nahazo taratasy alalana mampivarotra anay eto. Dia amin'izao nefa le raha matoa milaza tompony ity trano ariny ity miteny fa hoe anazo ny trottoir dia mba mangataka izay tompony mba hijeriny zava-misy sy ny olana mianjady aminay. Bana amin'izao fotoana izao zany nefa tsy afaka mivarotra satria bana ny toeranay ny moto asiny latabatra dia mba mangataka izay tompony mba hijery akaiky an'ilay zava-misy. Olo zany zay mivarotra eto efa 20 taona mahery zay no mivarotra teto tamin'ny année 97. Fa hoe voavidy no ny toerana zany mahavidy ny toeran'ny commune satria izy manambola afaka vidinina amin'ny ministère ary voavidy ny fitsarana zay mahatonga anazy mireharea manao antso-jay aminay mpivarotra 17 eto tompoko. Ho an'ny eny amin'ny faritra Analakely, nanaitra ny maro ny fahitana ny famaritana tamin'ny arabe nataony teo anivon'ny commune Al. Tsy misy hoy ireo mpivarotra ny fifampiresahana amin'ny lama vaovao fa anaovana tsindry azo lena hatrany ireo mpivarotra ary manao izay tiany ny olona voatendry. Io zany izao ohatra ny mpivarotra ny sotry hoe mamasina no atao ety. Ary ilay izy tsy mba misy fitenenana tsisy fampiresahana ohatra ny hoe izay tindry zareo atao zany natao. Zelany tsy fantatry satria manomboka hatrany ambadika hatrany zao dia hatrany ambony any dia parava tonga teto zany dia tapena n'ity lalana ity. Mbola tsy fantatra. Dia atavy aminao ny ankizy zany tsy malala hoe androany ianao zao hivarotra dia rapitso anao hivarotra dia rapitso anao tsy hivarotra ny vavanankizy nga mety an'izany. Hoe intelo isan'andro zany ianao anatin'ny 4 volana mihinan-kanina tsy mety ilay atao mpitondram-panjakana. Ary ianao rehefa miteny ianao dia zao zay raha misy miaro dia ohatra ny resaka politika dia zao raha ataoko anao inena andeha tsitoina zao voafidim-bahoaka tsy nanao an'izao nefa ny PDS vao 2 volana 3 volana dia zao hoe ny zavatra ataony ngamba tsy mety ilay izy. Manoloana ny fiovaovan'ny fanapahan-kevitra ataon'ny mpitondra eo amin'ny tanàna Antananarivo izao, misy amin'ireo mpivarotra no miandry ny tsena amin'ny alina ialana amin'ny endrika fanakorotanana. Koa dia tsy maintsy atoran-tsena zany ny mpivarotra Analakely satria ilay izy tena miankina amin'ny kapoakanay mihitsy. Le toerana le arabe hosiritiny zareo ataony zareo midona amin'ilay toeran'olona nefa ilay izy zavatra tsy possible mihitsy. Ny arabe natao hoe natao an'ny tomobile nefa zao ilay izy lasa natao amin'ny mpivarotra indray izay mahagaganay dia mpivarotra ave misolo mpivarotra. Ny plasinay koa ao anaty parking dia ny parking hono ataony zareo arabe dia safezany izay tompo-toerana zany tsy hoe izay nivarotra fa vahiny indray no apetraka zareo amin'ny arabe. Nay dia hoe zoma sabotsy lahady izay ny tsena arany satria ilay izy miankina amin'ny kapoakanay mihitsy sady izay teo aloha tena koritandry zareo mihitsy mandroaka anay amin'ny sisiny iny nefa zao ilay izy lasa azo hivarotana indray ny arabe izay mahagaga anay.
tsy manana politika mazava hitondrana ny tanàna n'Antananarivo ny mpitondra ankehitriny. Akevitra politika ny mampara moa io mampiditra olona be deaibe amin'ny lalambe io dia izay zany no hitany fa mety fa raha ny anay aloha ny vahaolana voalohany dia manao développement na ampahatao mampandrosoana ny tanàna ivelana Antananarivo na Ambohidratrimo io na Ivato io na Fianaratsoa io na Diego Tsiranana io fa zay moa zany nitakatry ny sain'ny mampara dia zay nataony fa tsy mety io fa politika hafa mihitsy ny mitadiavina amin'ny olom-boafidy manaraka eto. Misy tianao afera sy bizina indray ve hianetsena eto Antananarivo renivohitra? Io no fanontaniana an-tsaina ireo mpivarotra manoloana ny tsisy afisiny nisy famadorana eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ataon'ny mpitantana. Ny teo aloha tsy ahivina, niroso tamin'ny fampiasana ny digitalisation ary mpivarotra maro no efa nahavita ny soratra anarana sy hanampiasa izany amin'ny andavanandro. Ary io no tokony antsaraina ny fitantanana ankehitriny fa tsy ny mifanohitra amin'izany. Antony tsy voafidim-bahoaka ny PDS ary tokony isana ny fampandehanandraraha mandrapatonga ny olom-boafidy indray. Tsy izay anefa no mitranga fa mametraka fahefana ny PDS ankehitriny ary io miverina amin'ny fitakina ny tsike amin'ireo mpivarotra rehetra io. Ka izay tsy manaiky izany hiarany ny antsojay samihafa araky ny fitarainana voaray. Vola avy amin'ny tike izay sarotra ny fanaraha-maso ny amin'ny vola miditra eo anivon'ny kitapolan'ny commune antony nirosony ny bentanana teo aloha tamin'ny digitalisation. Izao indray miverindalana ilay PDS ary maka ny fanapahan-kevitra manokana izay mampametra-panontaniana ireo mpivarotra ny tanjona sy ny tiana atongavana. Mialohan'ny idirantsika amin'ny samborivoro tao Antsirabe izay nateraka ny fanendreny teo anivon'ny prefecture sy fokontany vaovao dia andao fantarina fa hototosaina amin'ny fahadimy ny volana May ho avy izao ny fampisehoana an-tsehatra izay arahana amin'ny tarika kika au grand complet tafiditra anatin'ny fankalazana ny 27 taona ny tarika kika amin'izao fotoana ka entina ho an'ireo mpijery mandritra izany ireo hira rehetra nahafantarana ny kika izay ho atao etsy Antsamandry. Hiavaka ny fampisehoana an-tsehatra izay ataon'ny tarika kika etsy Antsamanitra ny fahadimy ny volana May ho avy izao. Hita ao avokoa ireo hira rehetra nahafantarana ny tarika nandritran'izay 27 taona ny orenan'izay. Isan'ny anamarika ny fampisehoana ny fisian'ny mpikambana feno raha ny fanazavana. Ny mampiavaka azy dia eritreretina hoe izahay zany dia tsy mba manao hoe programmation. Inona moa le hoe programmation? Hoe alefa ny USB dia manaranaraka eo fotsiny tsy zay fa izahay dia tena miara mitendry izay enina amin'ny rahalahy ary ny hira izay nahafantarana anay rehetrarehetra satria mariako tsara hoe 27 ny hira ho atao dia fa 27 taona anay le izy ny tarika kika io dia zay mahatonga anay safidy hoe amin'ny roa ratolakandro sy 27 minitra amin'ny spectacle anazy dia mifanena sy mifameno izahay eo ambony sehatra sy mpijery zany misy énergie be dia be avoakanay ny ambony sehatra dia irinay antefa any mpijery. Tsy ireo mpankafy sy tarika kika hatramin'izay ihany vonona ary anome fahafampo ireo mpankafy génération aty aoriana ny tarika raha ny fanazavana ny fampisehoana izay aritra ora roa sasany mahereo. Tsy maintsy ataonay manomboka amin'ny hoe lasa ny hiranay voalohany nahafantarana ny olona anay dia ry atolotra anao ry lay mahantra rovako rizy roa kely ry tiana sy ny karazany dia misy ohatra hoe séquence rehefa miharivariva ny andro dia mipetraka izay ohatra ny hoe manao cabaret za zany tsy tia hoe tonga fa surprise tantaraiko tonga dia mipetraka izay dia mampirehatra téléphone daholo tamin'ny andronay afo mihitsy ny ampiretina fa amin'izao efa téléphone dia manao acoustique kely zay misy version acoustique zany hoe misy version électrique dia misy ny hoe ferahana hoe mikikika na ohatra izany. Efa vonina tanteraka araka izany ny tarika ankalaza ny 27 taonany miaraka amin'ireo mpankafy marobe azo atao hatrany ny manjifa ireo tapakila ao amin'ny ticket place izay ahitana ireo sokady samihafa 7,000 iray alina 5,000 sy 2 alina 5 alina ariary ary iray etsy ariary itsika izay karakarain'ny la mozika. Ianao no tia
sy faniriko asambatray omandrakizay indrisy alefa fa tsy mitoetra ao aminao lay fitiavanao. Araka ny fanatsidika teo ary dia tsy manaiky ny fametrahana ny sefokotany vaovao izay lotendreny avy eo anivon'ny préfecture Antsirabe ireo fokon'olona amin'ny fokotany Antanambao Antsirabe avaratra io maraina io. Nisy ny savorovory teny antoerana manoloana ny biro-pokotany izay mitaky ny fialana ity sefokotany vaovao izay notendrena ity ary mitaky fividianana mangarahara ireo fokon'olona. Andrinirina Andria miaro sokolo Antsirabe. Tokony tamin'ny sivoro maraina teo eo dia efa nanomboka vorolanina manoloana ny biro-pokotany teto amin'ny fokotany Antanambao Antsirabe avaratra atao anatin'ny commune Antsirabe Ambonivohitra ireo fokon'olona tetỳ an-toerana. Antony savorovory no tsy fanekely izy ireo ny fametrahana ny lehibe pokotany vaovao izay voatendriny avy eo anivon'ny prefektorana Antsirabe hitatana indray ity fokotany ity. Mitaky ny amerenana ny lehibe pokotany izay efa niasa teo aloha araka izany ireo mponina eto amin'ity fokotany ity na koa miroso amin'ny fanaovana fifidianana mangarahara raha fanazavana azo andritra ny fotoana nandalovana mpanao gazety tetỳ an-toerana. Le izy zany tapoka be taminay ny hoe misy président fokotany vaovao atao aminay dia zavatra manahirana mantsy tokony nasiana fivoriana hatramin'ny misolo président tao aloha tokony hoe hovidiana fa tsy apetraka. Dia tokony hoe hovidiana zany le olona asiana fifidianana dia eo zany tena marina ny le président taloha dia apetraka eo koa izy dia misy olona koatra anazy dia atao fifidianana le izy dia mazavy io. Anay aloha dia tena tsy mila le président vaovao anay zao vehivavy zao tsy mila. Le président vaovao tsy mahalala ny anaty vilaninay fa ny président taloha mifantatra anay. Dia miverina ny président taloha iny mahalala ny fahorianay. Zay sosialim-bahoaka hain'ny président taloha. Anay tsy mila fotsiny aloha président vaovao tsy mila anay dia ampy zay. Tsy mila anay dia ampy zay. Tsy makasitraka an'le olona apetraka zay fa aloha dia tena zaka ny fiainanay teto ihany no izaka ny fiainanay tsy mety le hoe apetraka le olona. Fa aloha koa izy ny fifidianana raha ohatra ka saminy tena izy la hoe tsy mety zany. Fa tokony hoe tsy tapohana ohatran'izao le olona fa tokony mba isy filazana milolo hoe isolo le mpifidy président fokotany atsika ka isolo ny président fokotany dia izay olona lambahoaka ny tokony président fokotany fa tsy olona tolotolotra fahatany ohatran'izao. Misy ny kajikajy politika ao ambadika izao fanendrena lehibe pokotany vaovao izao raha faneho-kevitra ireo mponina tetỳ an-toerana hatrany satria ao anatin'ny fotoana manakaiky fifidianana isika amin'izao fotoana izao ka mitady ny hevitra rehetra hitadiavana fandresena ny fitondram-panjakana. Ny atsika inge izao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia mora kely ny bakiona n'ilay filoha pokotany satria avy any ambony olona ampidinina fa tsy izay vahoaka no mifidy azy fa raha izay vahoaka no mifidy an'ilay filoha pokotany izay vo amin'ny ataonay izay. Fa tinga atsofoka fotony dia terena amin'ilay fifidianana solombavam-bahoaka zany dia io mba mora bakiana hoe ohatr'izao tsy maintsy atao. Io zany vakiana fotsiny fa tsy hoe inona ny tena antony. Zay io. Raha tsy nisy zany solo fifidianana solombavam-bahoaka tsy nisy io. Tsy nisy mihitsy io. Fa zay koa zany zay tsy tianay mihitsy zany le hoe apetraka. Aleo zay mba isafidy zay mba laninay eo. Aleo zay isafidy. Ary araka le ten'le rangahy tery hoe olona mbola tsy fantatra hoe iza le izy na izy no apetraka eto. Dia manjary matezitra le fokon'olona le izy. Le zany matezitra fa tsy hoe mahasositra. Matezitra le izy fa tsy mahasositra. Zay zany tsy dia makasitraka le izy. Zay no mampatonga anay betsaka io mivoareta. Ka raha mbola hoe forsena zany io apetraka eo dia mba ho afaka izay amin'ny angady sy ny arony ana forsena lazy. Zay le izy. Araka izany dia tsy manaiky ary mandahatra amin'ny farany amin'ny fametrahana ity lehibe pokotany vaovao izay notendreniny avy eo anivon'ny prefektorana Antsirabe ity ireo fokon'olona eto amin'ity fokotany Antanambao Antsirabe avaratra ity. Tany amin'ny faritra Vakinankaratra izay fa ny Mahajanga kosa indray dia anisan'ny ahafantarana sy mampiavaka ny tanànan'ny Mahajanga ny baobab eo amin'ny bord de la mer izay voasokajy ho vakoka natoraly sy kultoraly ka nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny toerana miavaka sy hazavana orona nisy ny fanatsarana sy fametrahana takelaby birakitra ny tantaran'ny baobab eo amin'ny bord de la mer. Anja Robert Kolomahajanga. Ity renial na baobaba eto amin'ny bord de la mer ny Mahajanga ity izay anisan'ny vakoka na antsoina ihany koa hoe patrimoine naturel ahafantarana ny Mahajanga no nosafidiana tamin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny toerana miavaka sy ny zavana orona teto Mahajanga.
baobab izay anisan'ny toerana miavaka nisy ny fanatsarana natao ny amin'ny fandokoana ny manodidina an'ilay izy ny fanoloana sy ny fanaovozana an'ireo balustre reo teo ihany koa ny fametrahantsika ny takelaby izay mirakitra ny mombamomba n'ilay baobab izay anisan'ny manandanja eto amin'ny faritra Boy moa izany ny fandaram-potoana mbola ho isy ny fampiratsiana eny amin'ny tranobe ny serasera sy kolontsaina dia misy ihany koa ny fampitsidihana ny olona rehetra indrindra ny mpianatra ny vakoka malagasy sy ireny zavanaorina ireny toerana miavaka ihany koa moa mazava ho azy dia izay no nientintsika nanamariana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny toerana miavaka sy ny zavanaorina. Nanomboka ny taona 2020 sy 2019 ny UNESCO no namaritra ny andro ny 20 ny volana aprily ho andro maneran-tany ho an'ny toerana miavaka sy zavanaorina. Ho an'ny eto Mahajanga, betsaka ireo toerana miavaka saingy tombony ho an'ireo liana amin'ny tantaran'ity reniala na baobaba eny amin'ny bord de la mer ity ny fisian'ity takelaby izay mirakitra ny tantara sy ny mombamomba n'ity baobab antsoina hoe Adan Sonia Digitata eto Mahajanga ity. Indray mbava amin'ny pejy fanatanjahantena dia ho tanterahana eto Madagasikara ny efatra hatramin'ny 12 ny volana May izao ny fiadiana ho tombon-daka ny Afrika amin'ny taranja baolina lavalava lalaovan'ny olona 12 ho an'ny sokajy vehivavy anatin'ny fiomanana ny federasiona indrindra amin'ny fampanarana ny kanja sy ny fotodrafitra sy andraisana ny delegasiona vahiny ka miantso ny fanjakana sy ny malala-tanana ifanoana iarovana ny voninaim-pirenena. Taorian'ny taona 3 ivenina eto Madagasikara indray ny fiadiana ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja bola lavalava lalaovan'olona 12 ho an'ny sokajy vehivavy ho an'ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja rugby roa ny fanambo mipetraka ho an'ny ekipa pirenena ny andrombana ny tompon-dakany Afrika ary ny azona ny tapakila andraisana anjara amin'ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany ny taona ho avy. Amin'ny volana May zany sady champion d'Afrique moa mazava ho azy no éliminatoire en Coupe du Monde dia ny vice champion sy ny champion zany mandeha mana Coupe du Monde amin'ny 2025 4 mai ny premier match izay iona ny Kenya zany sy Madagascar de Afrique du Sud sy Cameroun dia ny alarbi 8 mai ndray zany iona ndray i Kenya sy Afrique du Sud, Cameroun sy Madagascar. De amin'ny 12 mai alady 12 mai zany ny lalao farany zay iona-ny Kenya sy Cameroun, Kenya sy Cameroun de Afrique du Sud sy Madagascar. Manomboka ny faharoa ny volana May arak'izany no higadona eto Madagasikara ireo delegaciona vahiny andray anjara mandritra ny fifaninanana. Raha nanao izay vitany tamin'ny fanomanana ny fodrafitrasa sy ny kianja vetrany ny federasiona efa mbolana maro zao, andrasana ny fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Mbola eo ampiandrasana ny fanohanana fanjakana izahay amin'izao fotoana rehefa nalefa ny fangatahana hoe ahoana ny hanohanana an'ity federasiona malagasy ny rugby ity amin'ny andraisana ny kanina qualification mondiale 2025 izay atao mois de mai. Ny kianja dia ao anatin'ny entretien zany tsika ny fanatsarana, famanovana zezika, ny fanapahana azy, ny fanondrahana ary sorana tamin'ny fanondrahana ny commune urbaine Antananarivo nanome ny pompier izay nanondraka maraina sy hariva nanomboka tamin'ny 7 avril izay. Ny eo amin'ny vestiaire na ny fiakanjon'ny mpilalao dia efa namboarina ary nisy sorana ny fitondram-panjakana nanao tamin'ny Jeux des Îles dia iny no tondrahana fanamvozana satria tamin'ny Jeux des Îles dia asetiny nisy fa ty 15 dia tsy maintsy nampitomboana ny zavatra tao amin'ny vestiaire andraisana ny ekipa anakefatra izay lalao amin'ity kanina amin'ny mois de mai ity. Ho an'ny DTN na ny directeur technique national ny taranja rugby saika andrafitra ny ekipa pirenena ho an'ity rugby 15 ty avokoa, ny ekipa pirenena ho an'ny taranja baolina lavalava lalaovan'olo 7. Manampy izany ireo manao fifaninanana nasionaly eto Madagasikara ary misy expatrié iray ihany koa. Efa lalao nandeha ho an'ny ekipa pirenena io ny DTN ka narinina avokoa ny lesoka teo aloha. Satria efa atao hoe film miverina angamba raha zay ny ilazana azy ity film andeha ity
de efa mba hitahita tao daholo ihany hoe taizany lesoka atsika tamin'ny farany a de mifantoka bebe koa tany amin'ny fiarovan-tenana ny défense zany ny fanomanana de somarina karina kely ny fizika satria raha noharina tamin'ireo adversaire tsika kelikely vatana tsy maintsy manampy any amin'ny resaka fizika zany no amenona an'izay tsy fahampiny zay le manomana ara-batana tena mila fanohanana ra-tsakafo be deaibe zay ny antony anaovana antsoavo maromaro ny ankizy marary nify amin'ny resaka hoe tsy fahampina vitamine sy ny calcium sy ny karazany marina fa efa misy ihany ny ezaka ataon'ny fédération fa raha misy malala tanana hafa mbola afaka manosika amin'ny alalan'izay hoe resaka fanafody resaka sakafo resaka voankazo zay de raisina tanandroa raha teo amin'ny larina fahatelo ny ekipa pirenena ny taondasa tanjona ny andrombana ny amboara azona ny tapakila ny fiadina ny tompon-daka maneran-tany fanamby izay ho sarotra kendrena raha tsy misy ny fanohanana amin'ny lafiny rehetra ny atleta ho ny fédération iarovana marina ny voninay pirenena mifarana trendray ary tomboky lasy tomboky avy ny fiarantsika eo amin'ity anio ity ankasitrahana feno ianao nanjo izany hatramin'ny farany ankasitrahana feno ihany koa ianao niaraka ana tao anatin'izay roa andro izay Daniela Minarosi nitondra ny fampahalalam-baovao amin'ny rahampitso tena kosa mametraka ny mandra-piona indray veloma toko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Nivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.